Salama daholo eo andondray raha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Mahajanga, Matsabory bekapoka antany malandy avaratra faharoa, tsatoka zava-maranitra miisa 8 no hita nandrakotra ny vatan'ny lehilahy iray izay 70 taona hita faty tao antany malandy tamin'ity herinandro ity. Fifidianana kominaly, fanakiviana sa fanilihanankolaka ireo kandida ny fahasarotana ny antotantaratasy filatsahana hoy sombam-bahoaka Gasikara Fensoa. Any Toamasina indray fantatra amin'izao ankehitriny izao fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Andriamatoa Roland Ratsiraka izay sombam-bahoaka ny Toamasina voalohany ao. Ireo ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'sisy tamatavata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Raha ny filazana izay nataon'ny mpitsabo avy amin'ny BMS tamin'iny alahady tamin'ny 2 alina tany hoany no nahafatesan'ity lehilahy ity. Mbola tazana teo ankaikin'ny vata mangatsika ny kojakoja madinika fampiasa andavanandro sy ny sakafo vao novidina niaraka tamin'ny vola 3 alina ariary. Mponina eny amin'ny manodidina ihany ity rangahy ity ary manao asa antselika amin'ny fanamboarana trano no asany andavanandro. Olona tsy mbola nahino na disadisa ara-piarahamonina raha nambaran'ny tompon'andraikitry ny vakiparitra ary mandray anjara amin'ny adidy hataony fokon'olona hatrany. Tsy mbola fantatra araka izany izay mety ho anton'izao von'olona mahatsiravina izao fa efa eo ampelantanany polisim-pirenena ity raharaha ity. Teny ankaikin'ny Matsabory bekapoka antany malandy avaratra faharoa no nahitana aninofo mangatsika an'ity ranamana ity izay tsatoka zava-maranitra miisa 8 no hita nandrakotra ny vata mangatsikany. Lehilahy izay tokony eo amin'ny 70 taona ity hita faty tao antany malandy ity. Midika izany fa tena miseho amin'ny endriny rehetra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary rehefa tsy von'olona dia asan-jiolahy. Eo ihany koa izay resaka fakanankerin'ny sy ny maro hafa izay hita manerana ny nosy izay ka dia inona marina no tena ambadika an'izao tsy fandriam-pahalemana lava izao ary ahoana marina no tena mety hiafaran'izao raha toa ka tsy voafongotra vetivety izao resaka tsy fandriam-pahalemana lava izay mianjady amin'ny voaka madinika izao. Eo amin'ny resaka fifidianana kominaly indray dia naneho ny heviny Andriamatoa Gasikara Fensoa mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Misedra olana ny ankamaroan'ireo kandida ny ben'ny tanàna, indrindra fa ireo kandida izay mpanolotsaina raha ny nambarany hatrany. Sarotra sy maro loatra ireo antotantaratasy izay takiana amin'ny firotsahan-kofidiana. Ny taratasy fanamarinana avy amin'ny sampandraharahany hetra, ny bulletin numéro 3 ary ny taratasy fanamarinana ny mahamalagasy no tena ahitana olana atreto. Maro amin'ireo kandida any ambanivohitra na ireo any amin'ny tanan-dehibe ihany koa aza no mitsoka andaharana vao mahita ireo taratasy takiana sy ny fahasarotany fahazahoana azy ireo. Sao tsy mbola sahaza ny zava-misy eto Madagasikara lay ny fepetra apetraka ireo. Sao fepetra natao hamelezana olon-tokana no mahavoasazy ny malagasy manontolo. Sao mba fanahiniana asarotana mihitsy mba hahavitsy ireo mpilatsaka sy hanomezana vahana ireo kandidam-panjakana. Hoy hatrany nambarany sombam-bahoaka ity raha naneho ny heviny tao amin'ny pejiny tao. Ka fanakiviana ve sa fanilihana ankolaka ireo kandida ny fahasarotany ny antotantaratasy filatsahana. Izay no fanontaniana izay napetraka ity sombam-bahoaka ny boriboritany fahatelo ao Antananarivo ity Andriamatoa Gasikara Fensoa ity. Ka noho izany dia misintona ny sain'ny tompon'andraikitra
mba hijery ny zava-misy fampirisihana ny olo-pirenena handray andraikitra amin'ny izao no ilaina sy tanjona fa tsy voamaika fanakiviana tahaka an'izao. Manoloana an'izay fanehoan-kevitry gasikara feno soa izay moa dia maro ireo izay samy miezaka naneho ny heviny ao anaty komantera an'izay publication izay nataon'ny gasikara feno soa izay fa efa izao mihitsy izy monsieur le député fa dia mahereza efa io ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka dia samia vonina ny hizoga sy hiaina amin'izay resaka lamina napetraka an'ireo tompon'andraikitra amin'izay resaka fifidianana izay. Tsy gasikara feno soa irery ihany nefa no mahatsikaritra an'izay fahasarotany antoto-taratasy amin'ny firotsahanko fidiana ho ben'ny tanàna izay amin'izao fotoana izao fa hita ihany koa fa ireo kandida rehetra manerana ny nosy amin'izao dia tena mitaraina amin'izay fahasarotany antoto-taratasy ilaina amin'izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay. Tsy vitsy amin'izy ireo moa dia tena kivy ary avy hatrany nitsokan-daharana amin'izay resaka fifidianana izay satria hitan'izy ireo fa tena ho sarotra ny ahazona an'izay taratasy rehetra ilaina amin'izay fifidianana izay nefa moa iarahantsika mahalala vantany vao misy ny iray amin'ireo taratasy izay takina ireo no tsy feno dia avy hatrany tsy afaka mirotsaka ny kandida anankiray na dia tena vonina aza amin'izay firotsahana izay ary na dia tena mafana fo aza ny hampandrosy eny anivon'ny komina izay dia tsy afaka ny hanatanteraka an'izay hethetana izay izy amin'ny firotsahanko fidiany ho ben'ny tanàna izay. Ao anatiny izay firotsahanko fidiana ho ben'ny tanàna izay hatrany moa dia nanaitra ny maro raha vantany vao nahita sy naheno ny fanambarana izay nataon'ny solombavam-bahoaka ny Toamasina voalohany Andriamatoa Ratsiraka raha nitafa sy niresaka izy tao amin'ny pejiny tao ary nilaza ny tenany fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ny Toamasina izy amin'ity fifidianana manaraka ity. Ny tenany moa izay avy ao amin'ny kolektifany malagasy ary fantatsika tsara fa lany solombavam-bahoaka tao Toamasina voalohany ny tenany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Manoloana an'izay fanapahan-kevitra izay niraisin'ny Andriamatoa Ratsiraka ao Toamasina izay moa dia maro ireo izay samy niezaka naneho ny heviny mahakasika an'izay firotsahanko fidiany ho ben'ny tanàna izay. Tsy misy tanora mba afaka milatsaka intsony ve eto Madagasikara fa ny teo ihany no miverina te hahazo toerana vaovao indray. Olona iray zany no mandrobaka fahefana anankifiry eto Madagasikara sao dia mba tokony hisy lalàna sa ilay firenena mihitsy no lany olona mitantana. Aleo mba omena tanora ny andraikitra fa tony efa solombavam-bahoaka no andraikitra nomeny vahoaka anao dia ataovy antsakany sy andavany izay asa amin'ny mahasolombavam-bahoaka anao izay. Hoy ny fanehoan-kevitra n'olona vitsivitsy raha nitsoahana avy tao anatin'ny komanteran'izay fanambarana nataon'ny Andriamatoa Ratsiraka tao amin'ny pejiny izay. Izay moa no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabony amin'ny sainina antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao matawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.